Dina Mpanajana inaotundeka itu Muramanga nuni fa dia yang gavina indrindra ny mpino eto Muramanga mba ivoaka ny tany tsevoana kodenota mifanazantsika ny olona zay nasaina dia mety atoerana izy mba ahafahany mifantoka amin'izay rehetra atao hoe toantanin'Andriamanitra dia mba manaiky asika rehetra vahintsika zay tonga eto. Alleluia. Mety ho gaga angambo ianao hoe fanamina le rangahy io na ohatran'io teo izy to ohatrany niletika tato nefa taonanjary nisy fahagagana tampoka sy fahagagana tompo fa nasiana krika ato. Alleluia. Io manko le zaka io sy nitovina testa misy krika ato fa sy Andriamanitra nanao fahagagana dia nanjary nialava ny teny fa nasiana zavatra ato. Oka tsy ho gaga ianao fa miarahany faly amiko ianao ny fanomezanao voninahitra n'Andriamanitra amin'ny ira fiderana dia atonga n'Andriamanitra mango ny fonao sady mba hametraka famenombelomana anomenao faherezana. Alleluia. Ny fahaizanao midera n'Andriamanitra dia amin'izay n'Andriamanitra anao sady na dia mbola tsy toriana aza ny ten'Andriamanitra dia hiasa amponao Andriamanitra ary Andriamanitra dia mitoetra eo ambony fideran'ny olony izany dia mioteran'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao ny raha fiderana avy amin'ny tompo. Efatra amby valopolo dimanjato no ataontsika fahatsapana iray mitsabako fony ao nandray an'i Jesosy tompo. Falin'ny mpisofotoka zata aloha dia tena mpisofotoka ary efa mizatra maso rena dia poson maloha mandeha aloha any amin'ny bistro mba fisotro mba hanala ny fafilenana mba hanala ny fahampafifinana ary efa aveo dia tsy fivelana amin'izay efa izay alkola fa ny fifalinao kosa zay fa zetomaly dia fifalinao meny Jesosy. Alleluia! Jesús que va a me farina. Alleluia! Question. Quella la novità della posizione ha fatto le cose che si chiama la di Vado di uscire con l'altro che ha fatto
dia raha sotra toy zany fa mahaolana tokoa andriamanitra misasa hoe izay nefa dalanaka mivavaka izany dia manatateraka ny sabatana velany lasa raha tao nanovanaza raha ny fivavahana dia tsy lasalasa matakazy tia tanan'andriamanitra ny olona fa zay atinkolao ambany dia zao mianky ny fivavahana dia nymbailiakara tsika manena fa raha vavaka tsy mitona manenanka dia mijanana za dia taiza amin'ny fivavahana tsy any amin'ny fahakelezana telo volana moa aho dia natao batisa moa satria tsy fantako natao fitona fivavahana zanytoerana fa mbola nilomano tamin'ny faotana ihany lomano tamin'ny faratsina ihany tany ny faharoabokotoakao no natoko ny pastera ako ny toerana toy alleluia zay vo azoko ny tena fahatsapana hoe ay le zany ny fivavahana tsy le manaraka fombafomban-javatra samihafa atao an'izao vita batisa confirmation atao an'izao ndray sorako ny tompona ame fahatsapana vaovao alleluia manana fahatsapana ambony anao raha manotena manompo sy ny fivavahana azy natanotina olovaina itsongy nona fananao any mafataka an'andriamanitra dia mivavaka ary tsy mivavaka fotsiny tonga ara-batana misy fanomaninao maninao fa tena mampamozava-lehibe fampimeky dia tsy nanezaka ianao aloha zay tena mahafaly dia vory amin'ny fiavatra vany dia tsy nirakitra oina ny tonteny dia ny maty misy fanaty tsy hitanao zany lanitra izany fa tsy tanàna hafahafa toy zany lanitra zany fa tena tanàna savety tanàna masina tanàna be voninahitra alleluia fipozy mandaty sy vita vavaka manfanatra sika makasitraka aloha tokoa amin'ny zavatra rehetra zay ilaiko ankehitriny dia fanao zay amin'ny fanatra sy fampozikareta nay
Orinasa manamboatra lamba, ny asa vita ny zavatra vita ny voaka avy ao lamba. Tany hovidiny ny olombelona. Manao amin'ny siramamy ianao, manamoatra siramamy ny asa. Fary no ampidirinao, misy piasa be dia be ao, ary misy masina be dia be akeo. Mivoaka avy ao siramamy, miandry ny komandy vitry sisa, trana ao amin'ny magazay dia mivoaka, dia lasa miparitaka maneran-tany. Ny zava-mianarana isan-karazany, ao ny manomana olona ho mpiasa fanjakana, manomana olona ho mitany filamina, ao ny manomana olona arakaraka ny toerana izay idirana na ianarana. Ianao dia tonga eto amin'i Jesosy mamonjy. Orinasa anankiray ngeza be ity toerana misy antsika ity. Jesosy ny tompon'ity orinasa ity. Inona ny zavatra amboarina eto rahalasy-anam-pary? Manamboatra olona, manefy olona, homendrika ndova ny fiainana mandrakizay. Manefy olona, homendrika hiditra ny lanitra. Manefy olona. Izany indrindra no ilazako aminao manao hoe misaoran'Andriamanitra ianao raha tonga amin'ity toan'Andriamanitra ity. Anamboatra anao tokoa anay Jesosy. Anefy anao tokoa anay Jesosy. Sy anefy anao me Jesosy. Hoasinao afaka ny tiananao, hoasinao afaka ny fananao. Raha tonga ny fotoana Androany, ianao eto toerana ity, hoaso afaka ny lalana sy hofantanao, dia ny lanitra no hofantanao. Raha manaiky hoambany Jesosy ianao, raha manaiky ninterveny Jesosy ianao, mampanantenanao izahay amin'ny anarana Jesosy tompo, fa ny lanitra no hofantanao. Masitako be izay kasakiran'Andriamanitra tao ho fiainanao izay. Alleluia! Izany no sikapon'Andriamanitra sady etaetan'Andriamanitra. Fanirin'Andriamanitra no mosy aminao. Satria Baibolo dia milasa manao hoe ny fanasaina roto no faty. Ary soratanasika dia milasa ihany koa fa tsy sitako izy ny ampamezany ratsona iavanatsy fa ny maharaka amin'arany ratsona velona izy. Anefy ianao Jesosy, ho tonga zanaka Andriamanitra ianao. Naketo Martinas mareta iazy, andrasy azy, andrasy azy. Asa maimay, mety misy ato ny sidonanao, mety misy arivo tsy maratsy hoe mitonanao, satria atao maharitra anao atao babakatra. Aisa ihany ty, roapolo taona zay navitako batisy, telopolo taona zay navitako batisy, folo taona zay navitako batisy. Nararesako amin'y Jesosy, mandaka ty ny Androany, mbola eto ao, entiko mamirapiratra zao tontolo zao, makavana ny devolo, mitonana magatsy ny devolo, ho ny devolo manao hoe ny filomana anao ihany, no tsy mampanankiray anao, ny filona voatendry, akasiakanao zay volona. Alleluia! I Baiboly dia milaza ny asan'ny apôstôly toko voalohany, variana ireo mpianatra nijery ny fiakaran'i Jesosy any
an-danitra. Tsy nahetsika ny mpianatra. Tora-talanjona tokoa izany. Zavatra anankiroa lehibe no mety natalanjona ireto mpianatra reto. Voalohany indrindra ny fandaosan'ilay mpampianatra. Ilay lehibe ny pariky, na paiezy, na moky, ny karakara, lasisy. Zavatra faharoa manarakarakara izany. Raha nandesika niakatra, tsy nisy zavatra nitondra, tsy nisy helikoptera nakasy, tsy nisy roplanina nitondra azy, fa niakatra, nisy herinaratra no ny sitomarazy, niaraka tamin'ny sosovity, tao masony mpianatra rehetra, farina ny mpianatra nijery an'izany, ary misy raona nanarona azy. Entoko nisy anjery anankiroa, teo anatrententeny taminareo hoe riny anakaleliano, nao anavarina mijery natretrianareo, iny Jesosy natekano, niaraka taminareo hoany an-danitra iny. Tsy nakaty Madagasikara, tsy nakany France, tsy nakany La Réunion, fa nakany namekarina niaraka aminareo hoany an-danitra iny. Dia mona hoavy ndray tahaka nahitanareo azy. Mino ny fiverenan'i Jesosy amin'ireo lanitra venao. Zao natokana miny folo ny fahatelo. Hoy Jesosy manao hoe hoavy ndray aho akanareo hoany amiko, ka izay toera any ankoa ny toeranareo. Ny tompo no miteny zany teny zany. Hoavy ndray aho izy akanareo hoany amiko. Hantra io le adresy io nakaizy Jesosy nakany an-danitra. Hoy ireo anjely reo, mbona hoavy tahaka nahitanareo azy ihany koa. Jesosy tena nilaza amin'ny Jona 14:7 io. Hoy namarany manao hoe hoavy ndray aho akanareo hoany amiko, ka izay toerako any ihany koa ny toeranareo. Vonona venao. Vonona venao. Vonona ny amin'ny samy venao. Raha hoavy an'io Jesosy, raha hoavy amiko Jesosy, raha hoavy aminao Jesosy, vonona venao. Nietaetan'Andriamanitra, ny fanirian'Andriamanitra, ahitany elasileo apetaka isika rehetra izao, tsy misy zanaky ny vaverezana na tiaray azy, isika rehetra izao sambola fahavononana daholo. Alleluia. Hoy Paul nilaza amin'ny Korintena faharoa manao hoe koa ambasador Kristy izahay resaka ary nitodika ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona tokoa moa no ataontsika hipetraka eto amin'ny toerana ity? Jesosy dia mbola hoavy, nitodika ny apôstôly, ny hevitra izay tokony atao eo amin'ny fianarana fimerenan'i Jesosy. Nakany Jerusalema izy zareo, tena nomboka nivavaka, tena nomboka nivavaka, dia niara-nitaraina, dia nodidin'Andriamanitra tao fananasina, dia fenon'Andriamanitra ny fananasina, no fenon'Andriamanitra ny hery. Rehefa navosany izy ireo, dia nivoaka an'Andriamanitra, nanamazotaka izay ambara aminao izao, ny olona ny
andare avanti. Di toda un'andare avanti di lasciando la paz. Saya Bapak Besar Gustola Rumanipi. Si tanto da curvi papis. Kalesa kita pada tedese pula toki apau. Si tanto da curvi papis. Vai joga fata pela forma vida. Mau fala internal. Makanya dia. Naud kundi la uzini masimu Jesus. Haleluya. Naud Eraita na paimpos anak din lesa ka diplomatik kan kamasko sunabe yara kan yara nila naman samurin tuktin ang dalan pero ang informaasyon kwasi abetan daw na sumensyahet tupo na jayartan lulang wisan lulang isan manaiki, isan bafunda, isan bamagepaheta, isan balulasani, isan batuisan sincernya sinawis, sincernya benar sinawis, sakobra puto sa halak, kini now, kini now, kini now, kini now, dia now Jesus, dia now Jesus, dia now Jesus, Iari tuicham, iara manamunai cham, iara paliam, iara kafunai, ana bota fera na wana wao ni tubu. Haleluya. Ona para kutana. Haleluya. Amba wande na salaba. Amba wande. Ona tana paido patia. Itia tesoso, vuna tesoso, vuna tesoso. Eta kusida bravo. Ambaria. Aniyan, anabota na ito, anibya na ito, vulvulay na, ukarakay na, utefin na, uambali na, utapatsaga na usana kademanti na, utafiyeri na, generation of Tunidehon, kawis ng Satan, generation of Tunfopan, kawis ng Fopan, sana kademanti na, utsama kayo na, mana ng Jesus, utum siya na now, hanapin ang nasa now, itanong pila now, hanapin ang pisa na kunawis, iyarakang mawis, napete ko na mali, siya naman ang Jesus, manapatugan naman ang fundahin, marakisay. Nawirap yung nilangay siya.
azy raha nataon'izay sorokiro metatra dia mety tsy vovoitsy fa na nataon'ilay metatra sasany any dia vovoitsy.
ary dia Makassar perlu penerimaan dari review lain kali Makassar perlu penerimaan dari Andriamanitra maro teto amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy faritra Moramanga. Misy fiangonana eo amin'ny 420 eo ny isany ary dia sorana n'Andriamanitra fanatongavana solotena avokoa ary ireo mpanompon'Andriamanitra moa dia tonga teto ihany koa. Ary omaly sabotsy dia ny maraina moa nisy fandraisana fanasan'ny tompo izay nandraisan'ireo membre vita batisa eo amin'ny 10 latsaka kely eo nandray fanasan'ny tompo teto omaly. Ary ny tolakandro-ndray nanomboka tamin'ny telo zany dia nisy ihany koa ny fanoloran-jaza, izany hoe mampiavaka an'ilay hoe fanoloran-jaza sy ny batisa. Samihafa mantsy ilay hoe fanoloran-jaza sy ny batisa. Ny batisa zany androany no lehibe nahatratra teo amin'ny 300 teo no natao batisa androany. Zay zany ilay fandaram-potoana teto amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy androany. Ary raha riva dia isy ihany koa fijoroana vaovolombelona izay ataon'ireo rahalahy sy anabavy izay nanompo tena ho an'i Jesosy.